zay moa zany dia ny ONG fanamaolona zay manao zao valan-dresaka mpanao gazety sy vaovaka malagasy zao. Araka fantatsika moa zany fanamaolona hatramin'izay dia manao ny ONG azy dia manao ny resaka sosialy. Efa tamin'ny 2013 moa zay no nanao sosialy teto Madagasikara zay zara ho an'ireo vonjy aina amin'ny aide humanitaire. Ny partenaire voalohany ONG fanamaolona dia ny fondation amin'ny Sheikh Mohamed Al Maktoum bin Rashid Humanitarian Charity Ista zay any mpanjakan'ny Dubai. Dia miaraka miasa koa zay amin'ny Croissant Rouge sy ny Croix Rouge avy any Emirates Unis sy ny Croix Rouge eto Madagasikara. Ny zavatra androany zany dia nanazava nareo hoe inona no efa vitan'ny ONG fanamaolona hatramin'izay teto Madagasikara zay nanohana aminao ny raha tadiditsika tamin'ny cyclone Arona dia nitondra roplanina 747 zay cargo anankiray ho an'ny avantsika Tantoliary. Dia misy aminareo ireo mpanao gazety ireo zany efa tany. Teo koa nisy ny fizarana akanjo an'ireo zanakitsika amin'ny faritra Antsinanana zay nentiny araka tamin'ny Croissant Rouge ny Abu Dhabi. Dia tao koa ny fitsaboana malagasy tany faritra Atsimo nanao hospital clinique mobile zay nitsaboana tao aorianan'ny cyclone Arona. Dia tamin'ity taona 2017 ity zay dia nanapa-kevitra ndraiky koa zay nalohany rehefa nanao antsy ny fanjakana malagasy tao aorianan'ny cyclone Eroa dia Elao dia nanampy koa zay amin'ny trabona any amin'ny faritra Sava. Ny maire Natalabo nandefa ny taratasy tamin'izay hoe mila ny fanampiana vonjy dia nandefa zay raha tadiditsika nisy roplanina ray tonga teto avy amin'ny mpanjakany Dubai zay ny Nations Unies no zara azy ny firenena mikambana zany. Dia taorian'izay zay dia nandefa tamin'ny alalan'ny sambo ray conteneur ho sakafo zany ho an'ireo trabona malagasy tany amin'ny faritra Sava. Ny zavatra rehefa tamin'ny volana May moa zany no karakarana ny fahatongavan'ireo entanareo dia namena noho ny fandaminan'ny fanjakana malagasy tamin'izany dia ny BNGRC no nikarakara azy dia namenay ny BNGRC zany ny entana ary namena anazy daholo ny antony taratasy izay fomba izarany azy satria fa manana fandaminana zany izy. Fito volana tiarina nefany dia gaga zay fa ho atao lavandy amin'ny latsinainy 20 Desembre ny entana zay fanomezana avy amin'ny mpanjakany Dubai zay sakafo ho an'ny trabonan'ny cyclone Enao zay 7 volana tiarina zay fa nieritreritra hoe fa voazara io zavatra io kanefany dia nahagaga anay dia lasa mbola ho atao lavandy ilay entana ary zay no natonga anay niantso ny BNGRC nanontany zay officiel hoe inona maninona ny entan'io mbola tafajanona ny am-poro ary maninona ianareo no tsy mampilaza anay satria ny avy any Dubai no niteny hoe tsy ho atao lavandy raha zany avereno amin'ny Dubai io entan'io. Raha tamin'ny voalohany efa tamin'ny volana May izy no efa tokony no niteny dia efa tokony tamin'izany izy niteny hoe avereno entan'io raha tsy ilaina. Nefa izy efa namena azy efa ny amin'ny daholo ny taratasy zay tsy manana ny fomba andaminana io dia gaga zay tiarina fa dia lasa ho atao lavandy izy. Zay zavatra zay no natonga anay nampiantso ny mpanao gazety hoe name zay fimpitona BNGRC anazavany an'izy. Natonga anay nefa izy manazava rehefa namaly anay izy alina tamin'ny folo alina teo dia zavatra nazavainy taminay dia hoe ka omena ny entana io omenao amin'ny fianakavian'ny vadinao lasa niradona manana ny problème an'ilay izy. Kanefa ny ONG fanamaolona no miandraikitra io zavatra io ary ny ONG fanamaolona efa tsy tompon'ilay entana intsony fa efa lasa ny BNGRC rehefa misy lettre officielle narivany amin'ny mpanjakany Dubai mihitsy amin'ny fangatana amin'ny resaka procédure administrative taty Madagasikara.
dia izay natonga anay manao antsoava amin'ny fanjakana malagasy hoe maolona ny regny jerenay ary ratsy endrika ny fanjakana malagasy mihitsy amin'ny sehatra international zao zavatra mitranga zao satria zavatra tsy ny mpanjaka ny Dubai mandefa ny entana kanefany ny rehefa ny entana tonga aty dia lasa ho atao amidy lasa ho atao lavanty dia izay mampatonga anay nanaitra ary mino fa amin'izao famelabelarana zao dia samy tonga saina daholo rehetrarehetra satria zavatra don humanitaire io zany hoe tokony ho an'ny malagasy fa tsy ho anay tsy ho an'olombitsy na olon'olotokana dia gaga zay atikariana ka zay natonga anay nampiantso nareo ny ataonay zany raha ohatra ny zay fanontaniana zay efa mipetraka teo momba ny evariste namanareo na mipetraka an'izay fanontaniana zay teo hoe ina moa zany ny ataonay zany aloha dia noho ny satria avy any Dubai tamin'ny 4 décembre no nisy no nazo taratasy avy any amin'ny compagnie Maersk Line zay any Dubai miteny hoe soit io alainareo verina any Dubai soit io amidiny ao atao lavanty dia ny zavatra ataonay dia niazakazaka nakany BNGRC zay dia tsy voilikilika teo zay mivaly teny tsy fantatra hoe inona no mitranga dia nanao lettre officielle zay niadressena ny BNGRC zay zaraina nareo rehefa avy eo le lettre officielle zay nanle sady namena copie daholo ny raha tsy mandraiky amin'ny mpitondra fanjakana mahefy eto amin'ity tany ity dia ny zavatra indrasanay zany nangatanay hoe aloha mba mangataka 4 zay alohan'ny 11 décembre mba ahafantaranay inona ny tokony ataonareo amin'io zavatra io ary tsy androany zay mbola teny hoe inona satria le zavatra tena aminay tsy inona ny entana ny don io efa misoratra amin'ny BNGRC fa tsy mbola tsy amin'ny fanamaolona tsony dikan'izany zay nandeha ho any amin'ny port zay tsy afaka manao nin'inona satria tsisy taratasy tsony ety aminay fa taratasy efa any amin'ny BNGRC daholo 7 volana izy any aminy nagaga anay na inona tsy zarainy dia miandry zany zay an'io 20 androany ary ariva amin'ity dia hitantsika eo zay valy teny dia eo zay mametraka miantso anareo ndraiky abany raha tsy amin'ny fotoana aingana indrindra hoe inona ny fanapakevitra zay fa manana fanapakevitra toy eritreretiny ONG fanamolona tao dia misy koa ny fandamina ny efa apetraky ny fondation Cheikh Mohamed Al Maktoum Ben Rashid any humanitarienne any Dubai zay miaraka ho jerena anatanterahana zay